Toy ny mahazatra fanao isa-taona atao anatin'ny 10 taona zay nitantanana ny commune dia mahatsiaro foana isika an'ireo ray aman-dreny, ireo tanora ary aklafon'olona marobe zany no natsona tamin'ity ary nosinganina manokana ireo olona zay manana fahasembanana ity antoerana mitolorana fanomezana avy amin'ny malala-tanana zay mpiara-miasamika sy ny vola zay teto-bola natokana ho an'ny sosialy eto amin'ny commune ihany koa nizahana mba zavatra nahafa-po nomena an'ireo olona rehetra zay nomena fanomezana no miantony dia hoe fahombiazana ho an'ny commune ity taona 17 ity ary hoezahana ihany koa ny atsaran'izany amin'ny taona 2020 na zava-dehibe ho an'ny vahoaka ety aminay moa nahavitanay an'ireny lalana zay nanahirana teto aminay dia ny fototany any analapanga Mortivary mandalo ny sanatovan'ny Sonefony dia tahaka an'izay ihany koa ny fototany ambanivohitra raha izotra ho any amin'ny CEG ianao zavatra manahirana ny vahoaka moa reny lalan'ireny ary izay no antony tena nanamboarana azy ao anatin'izany ihany koa ny fanamboarana n'ilay trano atao hoe fanatsarana anga sy ny fanokafana indrindra tamin'ny fotoana ity ny lycée technique professionnel zay hoezahana amin'ny taona 2019 ny anorena n'ireo fotodrafitrasa vaovao efitrano anankitelo aorina tsy hoela mba hanomezana fahafaham-po an'ireo mpianatra satria raha mahafantatra ny tsy fahampiny ny efitrano tahaka an'izany ihany koa ny fampitomboana ny efitrano any amin'ny CEG zay mbola antenainay amin'izao fotoana izao ny mba hitodika aty aminay izay ny ministera ny fampianarana satria maro ireo ezaka zay nataonay kanefa ny somary tazana fa saola adiny loatra ny fahasairana n'ireny mpampianatra sy ny mpianatra ireny amin'izao fotoana izao efa nampanantena ihany izy ireo dia hoezahana hojereny zany fanatanterana zany kanefa ny dia hojerevana ihany koa ny fiaraha-miasanay malala-tanana amin'ny taona ho avy io dia mbola mamerina ny antsoavo zay irahako miasa amin'ireo malala-tanana na avy any ivelany zany avotoerana ny anatanterahana n'ireo fotodrafitrasa maro tanterahana amin'ny taona 2020 amin'izao fotoana izao aloha tsara ny manamarika fa efa vita avokoa ireo fotodrafitrasa zay nanahirana dia nitamin'ireny fahavakisany fifilosy ny fatapahany lalana ireny iverinay ngambany fa dia atreto aloha ao anatiny atao hoe 20 isanjato zay tsy mitaintany kanefa raha misy ny fahavakisany fifilohany ambony any amin'ny commune Pahatosy dia zary nofonofo zany hoe afaka fahasairanana sy hotratrany ny tondradrano izahay na izanatr' zany dia misy ny fepetra zay nataonay dia efa namafisina avokoa ny rahana mifokotany ny vailava sy ireo komity ny mpamboly sy ireo pakafasika ny nanaovana ny fanamafisana ny fifiloha amin'ny alalany asa-tana maro ny rahana teto sy ny sandaina fa dia herintsandry sy heripon'le olona zay nanatanteraka an'izany ary ny zavatra lehibe dia ny fifankatavy antsika samy malagasy satria rehefa miresaka an'izany atao hoe 2020 zany ianao dia any an-tsaina avy hatrany ny fifidianana zay andalo eto amin'ny firenena fifidianana ny filoana publika iveriko fa tsy zany no andeha ampisarabazana amin'ny malagasy fa kosa isy ny fandaminana ary azadiny fa ny fihavanana ny taloha isika nosy dia manantena ny 2020 fa isy ny fiankatavana eo amin'ny samy malagasy tsirairay avy